Azakazaka fiarakodia ho tanterahana any Antsirabe ny 13 14 15 izao ny andiany fafito amin'ny rally jama event izany ny alatsinainy teo no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy izany efananana izany. Efa nanomboka ny alatsinainy teo ary tsy farana raha tsy ny folo jona ho avy zao ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ny andiany fafito ny rally jama event. Ity fananana fanamorina fiarakodia karakaran'ny Klioba Asakma ity izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny espace jama Anosizato tamin'ny andron'ny alatsinainy io. Raha ny fantatrary dia ahatratra 720 faingo roapolo sy 100 kilometatra no alavirandalana ifananana ny Antsirabe mandritra ny 13 14 15 jona ho avy zao. Amin'izany indrindra no ahitana épreuve spéciale miisa 13 izay mirefy 470 faingo valopolo sy 300 kilometatra. Tsy ahivina hatrany moa fa tsy toy ny tamin'ny taondasa izay nanaovana ny fiaingana sy fahatongavana teto Antananarivo dia atao any Antsirabe avokoa ny fifaninanana rehetra. Saika ireo lalana nanaovana ny épreuve spéciale tamin'ny taondasa avokoa moa no andehanan'ny mpifaninana amin'ny ity taona ity. Misy any anefa ny lalana vaovao toy ny ao Mangarano. Nampahafantarin'ny mpikarakara ihany koa fa eo amin'ny Art Hotel no isy ny PC, raha eo amin'ny Place de l'Indépendance no isy ny Parc Fermé sy ny Assistance. Marihana fa tafiditra ao anatin'ny dingana faharoan'ny fiadiana ny tompon'ankan'i Madagasikara taona 2012 ny rally jama event. Fifaninanana izay anana coefficient ray fango valo. Mba isin'ny filaminana moa dia niferana ho 540 no isan'ny fiara mpandray anjara. Ankoatr'izay dia nanentana ny mponina any amin'ny faritra Vakinankaratra ny mpikarakara sy ny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja fanamorina fiarakodia mba hanaja ny toromarika rehetra mba hisorohana ny loza. Ampiavaka ity etika ity ihany koa ny zarana roa ny fotoana anaovana ny reconnaissance. Atao ny sabotsy sy alahady 8 sy 9 jona ny andiany voalohany. Raha ny talata sy alarobia 12 sy 12 jona kosa no anaovan'izany ho an'ny andiany faharoa. Mifanindran-dalana amin'ny fifaninanana fanamorina fiarakodia moa dia isy ihany koa ny etika ara-javakanto izay atolotry ny jama ho an'ny mponina Antsirabe. Isy arak'izany ny podium atao isaky ny hariva. Zavatra mampiavaka azy voalohany zany dia any Antsirabe daholo rally ny atao mandritra ny 3 andro zany isy fotoana teto Antananarivo ihany tamin'ny taona lasa ny atsasany teto Antananarivo dia ny atsasany tany Antsirabe. Amin'ny Andrem-Torakity kosa dia any Antsirabe daholo no atao ny rally. Faharoa moa ao anatin'ny rally jama hatramin'izay dia misy foana ny fanentanana ataonay mba hizarana amin'ny be sy maro zany hoe rally zany mba hiankafizan'ny be sy maro zany rally zany. Ny amin'ity moa ny any Antsirabe dia isy zany fety podium ataonay isan'andro isaky ny hariva arinan'ny rally eo mba hofaliany mponina Antsirabe ary mba hatsapany fa zany rally zany dia mitondra fety an'io. Azo tombony indray zany amin'ny 13 14 15 jona io ny tanànan'ny rano satria sady ahita mivantana ireo kalaja eo amin'ny rally no anao fety isakariva mialoha ny fankalazana ny fetin'ny ray.